La 4G Batelma vous présente Nivava. La vache qui rit. Manotra hoanao ny vaovao. La vache qui rit. Au final, tu as tout loin du nao. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 $ seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra hoanao ny vaovao. Nafana ny ady hevitra teny amin'ny anteny miram-pirenena Tsimbazaza androany izay nandingena ny volavolan-dalàna hifeny mpanohitra tsy nandray anjara tamin'ny fandaniana izany ny vondrona parlemantera tiako i Madagasikara taratry ny demokrasia izany hoy ireo solombavambahoaka hafa. Tafiditra laharana voalohany aty Afrika amin'ny loto sy fako Antananarivo renivohitra ary laharana fahatelo maneran-tany araka ny fanadihadiana navoaka ny magazine Forbes sy Afrique Mag. Midika izany fa tsy mahavita ny asa ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nivoaka omaly teny amin'ny paka 780 hektara ny fitsarana ny Claudine Razaimamonjy, asa terovozona mandritry ny 7 taona sy lamandy 100 tapitrisa ariary no sazy azony. Na izany aza dia tokony sokatra ny fanadihadiana ho an'ireo mpiara-miasa sy mpiray tsokombakomba aminy mba ho tany tandalana tokoa i Madagasikara. Fiara fitateram-bahoaka ao amin'ny zotra be mampitoy Antananarivo sy Ambotrimanjaka noho ny fandona tamin'ny zotra 410 mampitoy any Andranomena sy Mozole tetsy amin'ny route digue manoloana ny kianjan'ny Maki Antota-penaka ny ariva teo. Izany dia vokatry ny tandrevaky ny mpamily 12 no naratra, tsy nisy kosa ny ainana fohy. Ary farany vaovao iraisam pirenena nambara tamin'ny fomba ofisialy omaly ny fifangaroan'ny filakevitra hitantana ny tetezamita ny Soudan izay aritra 3 taona eo. Tsy tampoka tamin'ny rehetra nanambarana fa i Jeneraly Abdel Fattah no hitantana izany mandritry ny 12 volana voalohany. Ny andinindinizay ary arahinao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao dia nafana ny ady hevitra teny Tsimbazaza androany izay nandiniana sy nandaniana ny volavolan-dalàna hifeny mpanohitra eto Madagasikara. Tsy nandray anjara tamin'izany ny vondrona parlemantera tiako Madagasikara taratry ny demokrasia izany hoy ireo solombavambahoaka hafa io na saina. Ny hemitra ora iray ny fivoriana azon'ny rehetra atrehana teny amin'ny anteny mera Tsimbazaza androany. Tamin'ny 4 ora hariva izany vao nanomboka raha tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro. Ny fisian'ny fivoriana maro nataon'ireo vondrona parlemantera, ny hafanany dinika tao amin'ny asam-boamiera ary ny fanomanana isan-karazana no isan'ny antony ny fahatarana raha ny fanazavana. Ho an'ny mpanara-baovao teny an-toerana, ity volavolan-dalàna hifeny mpanohitra ity no niteraka ady hevitra be indrindra teny amin'ny anteny miram-pirariana Tsimbazaza hatramin'ny andohany ty fivoriana tsy ara-potoana voalohany ity. Rehefa tsy nentiny fanaraka ny hevitra ireo solombavambahoaka, ny safidany tsy handray anjara tamin'ny fandiniana sy ny fandaniana izany lalàna izany ny vondrona parlemantera tiako i Madagasikara izay nampiseho ho hitan'ny rehetra androany fa olona no tohanana fa tsy hevitra araka ny fahitan'ny mpanara-baovao azy. Izahay vondrona parlemantera tiako Madagasikara taorian'ny fivoriana niaraka tamin'ny bureau politika ny antoko tiako Madagasikara dia nanapa-kevitra fa tsy handray ary tsy ady hevitra momba volavolan-dalàna aotra ray tsipika 7 satria mandika ny lalàna mpandroana tanteraka ao amin'ny 14 izany. Fa izahay dia mitaky ny didy fampiarana ny lalàna 12 tsipika aotra 13 izay mifehy ny fanoherana sy ny atoko mpanohitra eto Madagasikara mba hisian'ny tena demokrasia marina eto amin'ny tany sy firenena eto Madagasikara. Raha ny fanadihadiana natao, ny tsy faneken'ny maro anisa ho olona ivelan'ny anteny miram-pirenena no hitarika ny fanoherana sy handray ny toeran'ny filoha lefitra fahafito eo anivon'ity anteny mira ity no isan'ny antony izao tsy fandraisana anjara ny vondrona parlemantera TIM izao.
tsy mitombona ny filazan'ny vondrona parlementaira tiako i Madagasikara fa manitsakitsaka ny voalazan'ny lalam-pandrenana ity volavolan-dalàna ifeny mpanohitra ity hoy ny nambaran'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena no sady mpanolotra ity volavolan-dalàna ity androany. Ilay fanoherana avy eto anivon'ny antenimieram-pirenena ihany no mitarika le fanoherana any ivelany dia mahazo alay antsoina hoe cadre institutionnel avokoa na lay lasitry ny ara-dalàna le fanoherana satria amin'le article 14 ny constitution alinéa 6 ny alinéa farany dia mametraka an'izay hoe un cadre institutionnel ary sarotra be ihany koa zany hoe ametraka lehibe chef de l'opposition officiel anankiroa zany zavatra tsy possible mihitsy zany lasa misy bipolarité zany le fanoherana fa tsy maintsy anankiray ihany ny chef de l'opposition officiel zay reconnu dia miaccompagner an'izay zany ny fanoherana rehetra ivelan'ny antenimieram-pirenena. Mazava ny voarakitra tao amin'ny volavolan-dalàna no vakiana ampahibay maso rehefa avy notoniana tao amin'ny asambomera. Tsapa ihany koa rehefa fa manaiva van'olona izay tsy voafidy no ife ireo olona voafidy atao amin'ny antenimieram-pirenena ka mila fandiniana lalina no mikasika izany sy ny fanapahatorana izany na izany azy tsy misy ny familiana ny mpanohitra anyvelany fa fametrahana cadre légal et institutionnel no antony mahatonga ny tolo-dalàna mametraka ny fiaingany fanoherana avy ato anatiny. Taratry ny demokrasia ny zava-nitranga androany teny amin'ny antenimieram-pirenena. Nanisy azy ireo tsy nandray anjara mitoy ny asan'ireo solombavambahoaka tamin'ny fandaniana sy ny fandaniana ny lalàna ifeny mpanohitra eto Madagasikara. Ny raharam-pirenena tsy afaka miandry. Fa tsy lalàna vaovao ny lalàna ifeny mpanohitra eto Madagasikara fa fanatsarana ny efa misy teo aloha hoy ireo solombavambahoaka niainga tamin'ny voalazan'ny lalam-pandrenana sy ny hevitry ny RCC ny taona 2024 sy 2027 ny fanatsarana Iona Senatra. Ny fanitsaka tsara ny andininy fa 420 amin'ny lalam-pandrenana no nambarany vondrona parlementaira tiako i Madagasikara ho isan'ny tsy nanatrehan'izy ireo ny fivoriana azo ny rehetra natrehana nandiniana ny volavolan-dalàna ifeny fanoherana. Tsy fandraisana anjara izay manamarina ny mahalapan'ny demokrasia ny antenimieram-pirenena raha ny fanio-kevitra ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Manandrina. Ty anatin'ny Assemblée nationale zany dia tokony ho député no mipetraka amin'ny toeran'izany mpanohitra zany. Raha hitantsika ny firenena hafa any dia matetika mizara telo ny atao hoe ny position ny député ao anatiny zany androm-panjakana izany eo ny mpanohana ny fitondrana eo ny mpanohatra ny fitondrana ary eo ny eo anelanelana ny centriste zany ka amin'izao fotoana izao zany eto anivon'ny antenimieram-pirenena dia efa manomboka ny hamazava ny demokrasia eto Madagasikara satria efa misy ny atao hoe ny mpanohatra député mpanohatra misy ny député mpanohana ny fitondrana ary misy ihany koa ny député zay sady tsy mpanohana ny tsy mpanohatra fa eo anelanelana zany. Tokony ayaka lesona ny vondrona parlementaira Tim hoy ny nambarany solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika na Tsimorano. Fa kosa efa nisy ny zavatra nisy teto amin'ny tany sy ny firenena ahafahantsika maka lesona. Ohatra fotsiny hoe raha nisy tolona tamin'ny 21 avril dia nisy solombavambahoaka no nitarika ny fanoherana ny tamin'izany fotoana zany dia nanaraka tao avokoa ireo antoko politika maro sy ny vahoaka izay nifidy ilay solombavambahoaka ka nahatonga ary anisany natanteraka an'izao fitondrana vaovao zao. Ny tiana tongavana dia zao hoe mahakasika an'ilay lalàna tamin'ny 2011-013 nambarany ACC zany zay dia hoe tsy maintsy olona avato amin'ny Assemblée nationale mpanohatra. Zany aviana voaka ny ACC. Tsy azo ekena ny fikasan'ny vondrona parlementaira Tim ampiditra olona tsy solombavambahoaka ho filoha lefitra fa 7 eo anivon'ny antenimieram-pirenena hoy ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika ny Morafinibe. Ao amin'ny resaka ataontsika hoe ny mpanohitra avy any ivelan'ny Assemblée nationale no lasa mioccupé ny toeran'ny vice-président 7e vice-président. Dikan'izany lasa député zany izy à part entière. Ka amiko manokana zany na amin'ny député sasany maromaro dia tsy rariny zany.
afany namono voika afa miravaky nifiny sy nivangany ka tokony hisedra amin'ny samy misedra amin'ny fifidianana zay vao lasa député fa tsy olony lasa zay nandeha tsy nisedra fifidianana no lasa député tampoka ohatriny eo. Raha ny vaovao voaray farany solombavambahoaka 20 no nandany ny lalàna ifeny mpanohitra teny anivon'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza. Roa kosa no tsy nanio hevitra tamin'izany. Raha mpitso no fantatra fa odiny eny anivon'ny antenimiran-doolona indray ity lalàna ity. Fa tsy mijanona eny anivon'ny antenimera-pirenena ihany ny asan'ny solombavambahoaka eto amintsika fa eo ihany koa ny fanaovana adidy eny anivon'ny fiarahamonina. Henri Florian. Araka ny lalàna velona eto amintsika, fa ifanampanao lalàna sy anara-maso ny asan'ny mpanatanteraka no andraikitra lehibe iantsoroany solombavambahoaka manerana ireo distrika rehetra eto Madagasikara. Tsy mijanona ao amin'izany nefa ny asa andreketan'izy ireo fa misandrahaka ihany koa eo amin'ny lafiny sosialy eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Raha io vola io ange tsy ampy foana fa ranaovana rendrarendra debe fa raha io nanaovana fanampinan'ny vahoaka tsy ho ampy zany io fa nahatra amina gadra-gadra-ndeo gadraina ara mbola zahay député ny manome vola atao firen'olona ho gadrana satria tsy manana tôbilany fonja, tsy manana tôbilany polisy, tsy manana sady corbillard zany tôbilany député no sady ambulance itaterana fako amonjena koa misy fitra tonga dia safosafona kely tôbila mba atao mangilangilatra satria misy ministre ho tonga na misy président ho tonga. Misy ihany koa ny olona tratrany donc hoe tsindra azoleny dia tsy maintsy anao solombavambahoaka zay mahasolo tegna vahoaka antegna dia tsy maintsy miaro an'izay le vahoaka zay tratran'izay tsindra azoleny zany eo anivon'ny fiarahamonina zay zany no ataoko hoe ny anjara andraikitra anay ary atao hoe tsy voasambana zany natao fa nandritra ny 5 taona solombavambahoaka ty dia natao zay le resaka social-mbahoaka zay zany hoe iaratsika malala fa ny solombavambahoaka dia tsy manana zany fond anaovana social zany fa ataoko hoe karamanay no anampinay ny vahoakanay agnatin'izay resaka social zay zany. Amin'ny ankapobeny tsy maharaka ny filan'ny mponina eny fotsiny araka izany ny zavamisy. Ny fitondrana vahaolana ainkany eo anivon'ny fiarahamonina araka izany no iandrendray ny vahoaka amin'ny solombavambahoaka. Vita ny fivoriana dia iverina any amin'ny tany misy anay dia efa feny olona zany ao anatin'ny toerana izay hipetrahanay mangataka ny hoe ahoana ny ahafahana mamaolana amin'ny fampianarana ny zanakan'izy ireo, ahafahan'izy ireo mandefa zanakan'izy ireo mandeha any am-pianarana, ahoana misy tsy salama tonga zareo zany manatona anao manontany hoe monsieur le député marary zanakanay ka manana hoe zahay marary ka hoe mila fanampiana inona ny azonao atao aminay tsy azon'ny solombavambahoaka jerena fotsiny zany reny zavatra reny fa miezaka le solombavambahoaka mama ny olana n'ireny olona reny. Ny moyen dia tsy ampy satria ny moyen zany raha andeha any ambavitra lavitra any misy ny député tsy manana fiary be dia be n'olana menjady any na resaka tsy fandriam-pahalemana na resaka fianarana na resaka fahasalamana izahay zany no antenay indreo ary tsy maintsy tsy afaka ijery fotsiny izahay fa tsy maintsy mandray andraikitra mitondra an'izany tafika zany aty ambony aty ary koa mamirina an'izany any amin'ny vahoaka any. Araka izany manana andraikitra lehibe eo anivon'ny fiarahamonina ihany koa ny solombavambahoaka eto amintsika fa tsy mijany eo anivon'ny antenimera-pirenena irery ihany. Fatafiditra laharana voalohany aty Afrika amin'ny loto sy ny fako Antananarivo renivohitra ary laharana fahatelo maneran-tany araka ny fanadadiana izay navoaka ny magazine Forbes sy Afrique Mag midiky izany fa tsy mahavita ny asa ny mpitatana ny tanàna Antananarivo ankehitriny ka eto Andriatsilavo. Miamitratra ny laharana misy any Madagasikara indrindra ny eto Antananarivo renivohitra amin'ny fahadiovana. Porofon'izany ny laharana misy antsika araka ny fanadihadiana navoaka ny magazine Forbes sy Afrique Mag. Mitazona ny laharany voalohany aty Afrika Antananarivo Madagasikara amin'ny fako sy ny loto araka ny filaharana navoaka n'ireo magasinina ireo ary laharana fahatelo manerana izao tontolo izao. Izany hoe Antananarivo ny laharana voalohany, Addis Abeba fahaenina manerana izao tontolo izao no eo amin'ny laharana faharoa, Congo Brazzaville fahafolo maneran-tany no eo amin'ny laharana fahatelo ary Tchad fa 1.5 maneran-tany no eo amin'ny laharana fahaefatra. Midika izany fa tsy mahavita ny asany ny mpitantana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Enatra lehibe ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izany. Etsy ankilany anefa ny famarotana tany etsy sy eroa, ny fananganana tsena amin'ny toerana tsy tokony hisy azy no nandrenesana ny tanàna Antananarivo sy ny ben'ny tanàna tao anatin'ny fotoana maro. Ireo rehetra ireo izay samy mifanohitra amin'ny andraikitra tokony ho raisiny amin'ny mahaben'ny tanàna azy.
andraikitry ny kominina no mandamina sy mandrindra ny fiarahamonina ao aminy, apetraka amin'ny toerany ny mpivarotra, arindra araka ny tokony ho izy ny fifamoivoizana, diovina sy hatsaraina ny tanàna sy ny maro hafa. Ny mifanohitra amin'izany no hita ka boraraka ety sy eroa na eo amin'ny fifamoivoizana na eo amin'ny fivarotana sy ny fanadiovana ny tanàna. Tsy hita soritra ny fandraisana andraikitra amin'ny mahabe ny tanàna, ny be ny tanàna sy ireo mpiara-miasa aminy. Miparitaka ny fako, tsetsina ny tatatra sy ny lakan-drano, feno lavaka ny lalana, manao izay tiany atao ny sarety sy ireo mpivarotra amoron-dalana. Antony nandraisan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ny fanamboarana ny lalana sy fikarakarana ny tatatra sy ny lakan-drano. Tsy ho tratra ny tanjona ny fampandrosoana maharitra raha tsy misy fandraisana andraikitra. Antony mahatonga ny mpitondra anapa-kevitra andray an-tanana ny fanatsarana ny tanàna. Fanivoaka omaly teny amin'ny paky 67 hectare amin'ny fitsarana ny Claudine Razaimamonjy asa terivonjina mandritra ny fitotoana silamandy 100 tapitrisa ariary ny sazy tamin'ny izany. Tokony sokatra ihany koa fanadadiana ho an'ireo mpiara-miasa sy mpiray tsy kombakomba taminy amin'ny mahatanotandalana ny Madagasikara ka eto Andriatsy lavatra. Asan'ny terivozina mandritra ny fitotoana sy fandoavana lamandy mitetina 100 tapitrisa ariary no sazy azo ny Claudine Razaimamonjy taoriny fitsarana omaly teny amin'ny paky 67 hectare. Antony hampangana azy tsy hiviny ny fanodikodinam-bolam-panjakana, fanaovana kolikoly amin'ny tsenam-baro-panjakana. Ohatra amin'izany ny fanodikodinana 473 tapitrisa ariary tsy nangarahara atao amin'ny kominina Ambohimahamasina. Ambohimahamasina izay nahitana fanodikodinana subvention exceptionnelle niarahana tamin'ny ministry ny attany sady prime ministre teo aloha Mahafaly Solonandrasana Olivier izay tsy afa-miala ihany koa. Izy no nanome baiko ny ben'ny tanàna tany an-toerana tamin'izany fotoana araka ny tatitra nataon'ireo inspecteur d'État taoriny fanadihadiana natao tany an-toerana ny taona 2012. Tsy Claudine Razaimamonjy irery no tokony ho saziana. Maro ireo mpiara-miasa aminy izay tokony anaovana fanadihadiana ihany koa. Eny fa nambola tsy tato anatiny antenimera ry zahay tambola mpanao gazety dia isan'ny namotsopotsitra ary nangataka tamin'ny fahefanam-panatanteraka tamin'izany fotoan'izany nitondrana ny raharaha nanoloana ny fitsarana ankehitriny toy izay fangatahana tany amin'ny mbola sehatra ny asa fanaovan-gazety izay nisy dia mpitsarana mivoaka ary raha ny vaovao dia hoe mbola misy raharaha hafa ninjay anazy mampirisika ny fahefanam-panatanteraka nefa ny zahay ankehitriny ny anoya ny fanadihadiana sy ny tondra nireo meloka rehetra ao anatin'ny raharaha iny satria iarahantsika mahafantatra fa tsy raha matoa Claudine Razaimamonjy irery ange no tompon'antoka tao anatin'ireny fa maromaro izy ireo isan'izany tonononao teo ny prime ministre lehibe ny gouvernement teo aloha dia angatahana amin'ny gouvernement ankehitriny ny anafainganana na hanome vaovao satria volam-panjakana volam-bahoaka ny fanodikodonana izay nisy tamin'ireny fotoan'ireny. Volam-panjakana ny voalaza fa nahodina ho lasa tombotsoan'olom-bitsy ka tokony hisy enquête parlementaire ho hiatranony ny solombavambahoaka. Parlementa zao vao manomboka mipetraka isika izany hoe mbola ao anatin'ny fandiniana ny raharaha anatiny sy ireo raharaha politika tena goavam-be ifehezana ny firenentsika fa raha ohatra ka ilaina ny fanaovana ny enquête parlementaire izahay dia vonina ihany koa ny tondrana izany enquête parlementaire izany ny tsy azo adonoina foana hoa dia ny hoe volam-bahoaka ary raharaha-pirenena ny zavatra misy fa tsy hoe ana olom-bitsy ka tokony atolotra ny fitsarana mahefa ary tokony omena izay sehatra rehetra afaka anatanteraka fanadihadiana eny fa ny anaty amin'ny antenimera-pirenena ara dia tokony hanao an'izay. Araka ny efa nampitaina teto amin'ny fambalalam-baovao, 3 taona teo aoriana mbola tsy hita ny toy ny fanadihadiana ireo voatonontonona matetika fa nanome baiko tamin'ny fanodikodinana ireo volam-panjakana ireo. Andrasana izany no mety ho toy n'ity raharaha ity mba ho tanotandalana tokoa i Madagasikara ka izay rehetra manao ny tsy mety hiaran'ny sazy mifandraika amin'izany avokoa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitony fiara-miasan'ny Université Antananarivo amin'ny Université ny Japon. Ny fisian'ny fifampiresahana sy ny fizarana traikefa ny iopanany izany. Nisy io maraina io ny fifanaovatsiny teo amin'ny Université ny Kyoto sy ny Université Antananarivo. Michel Arnardo. Efa nanomboka ny taona 720 ny fifanarahana sy ny fiara-miasa teo amin'ny Université Antananarivo sy ny Université ny Kyoto any Japon. Ny fikarohana momba ny Lémurien no niompana ny fiara-miasa voalohany
nandritra izay 30 taona nisiany fiara-miasa izay kosa dia miisa 230 ireo document akademika nivoatra, 330 ireo malagasy nahazo vatsim-pianarana ny Japon ary miisa 700 ireo mpianatra misitraka ny famatsim-bola nomeny Japon tamin'ny fananganana fotodrafitrasa ahitana fitaovana informatika. Amin'ny ankapobeny namokatra ny fiara-miasa raha nambarany Masiovony Japon miasa eto Madagasikara. La collaboration entre les deux universités ne date pas d'hier. Tsara hatreto ny vokatry ny fiara-miasa eo amin'ny université Rotonta. Raha tsaroantsika, ny fifanarana faranisy dia ny taona 2024. Fifanaram-piara-miasa teo amin'ny faculté des sciences sy ny faculté telo ao amin'ny université ny Kyoto. Mino aho fa mokatra ihany koa ity fiara-miasa vaovao ity. Concret grâce à cette nouvelle entente. Amin'izao fitohizan'ny fiara-miasa izao kosa dia hifantoka bebe kokoa amin'ny fifamizarana ny traikefa na eo amin'ny samy mpampianatra pikaroka na eo amin'ny samy mpianatra ny fiara-miasa eo amin'ny université any Kyoto sy ny université any Antananarivo. Mpampianatra sy mpianatra fahafotodrafitrasa indrindra amin'ny lafiny teknôlôjika angambany ao anatiny koa resahana amin'ny ambassadeur à Japon zay zavatra fikarohana nataon'ny université any Kyoto miaraka amin'ny université any Antananarivo indrindra eo amin'ny lafiny science moa zany faculté des sciences fa na izany ary misy koa zany science sociale teo anthropologie sociologie dia irona koa any amin'ny économie satria misy sy ny agronomie zany ny fikarohana indrindra zany no atao miaraka amin'izareo fa izany aty zany ary arak'ilay etaeta eny teo misy mpampianatra koa amin'ny niveau master sy ny doctorat avany amin'izareo afaka mampianatra tia. Nisy io maraina io ny fifanaovan-tsony teo amin'ny filohan'ny université any Kyoto sy ny filohan'ny université any Antananarivo mikasika izay na ny memorandum of understanding na ny MOU. Fa mbola ao anatin'ny herinandro ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho amin'ny fampinonondreny isika amin'izao fotoana izao tsy diso anjara tamin'izany tany amin'ny faritra itasy fanadina. Toy tamin'ity androany ity ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fampinonondreny tany amin'ny faritra itasy. Ny mponina tao amin'ny distrikan'ny Miarinarivo no sitraka ny fanentanana androany izany hatrehany ireo solon-tenam-panjakana sy olo-manakaja isan'ambaratongany. Zava-dehibe amin'ny fahasalaman'ny zaza ny fampinonondreny satria singa iray lehibe isorohana ny tsy fanjari-sakafo mitarazoka. Ny fampinonondreny izay antoka ho an'ny fahasalaman'ny zaza ary azo lazaina fa miantoka ny hoaviny mihitsy azy. Voamarina mantsy fa ao anatin'ny arivo andro voalohany 1000 premiers jours de la vie arivo andro voalohany manomboka hatreo amin'ny zaza mbola mitsaika ka hatramin'ny faharoa taona no fotoana mampahazovana ny tsy fanjari-tsakafo eo amin'ny zaza. Ny toromarika omeny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamana nefa dia milaza fa tokony olo 70 isan-jatony reny izay mampinono dia tokony mampinono tsy misy fangarony alohan'ny fahenim-bolany ary mitohy mampinono hatramin'ny faharoa taonany zaza. Ho an'ity raim-pianakaviana iray ity dia misy ihany koa ireo andraikitra tokony ho raisiny ho fanampianandreny amin'ny fampinonondreny araka ny fanazavana. Anohanan'ny ray zany amin'ny resaka fampinonony reny voalohany aloha tohanana izy ara-tsakafo amin'izay fanohanana azy ara-tsakafo izay zany dia tokony hitombo ny sakafo izay hoany avy ahitana otrikaina feno manampy azy ihany misy famohanana amin'ny resaka asa mandava izany hoe tsy anjaran'ny reny ilay zany hoe taiza fa raha mampinono azy izy dia ilaina ny ray eo anilany eo na anotohana anazy mampifamatotra bebe kokoa ho an'ny reny sy ny zaza ary indrindra fa ny ray ihany koa ny fampinonona izay atrehan'ny ray eo amin'ny fampinonona io. Ho an'ity androany ity dia nisy ny fitsidiana ireo trano heva izay nanaovana fampiratiana maro samihafa ary toy ihany koa ny fitokanana ny hôpitaly sakaizan'ny zaza teo amin'ny CHRR Miarinarivo. Tonga tamin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny lozam-pifamoivozana izay nitranga teo ho anoloan'ny kanja maki Andotapenaka. Eo ihany koa nandraisantsika vahiny izay avy ao amin'ny troupe Jeannette sy Telma Madagasikara. Rehefa avy eo ary.
Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrières vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, ça fit que numéro 1 Malagasy. La vache qui rit. Ça demande cire. Nous m'en pas tout malérie. Nis calcium, si vitamine, arferayan Q. Mas fafnareta nerinya kis. Et fanan lebeyan Q. La vache qui rit. Ouf, nash tout loin. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh, Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Gucci Manulcano. Gofret na crème. Avieux Miss Crème. Di gofret rindray. Voilà Pina Crème. Di gofret rehefa no karep kely. Tsy misy mihoatrany frigo Frigo Gucci. Naiza naiza. Aftoana rehetra. Mbola betsaka crème azy gofret kokoa ifonosana lehibe frigo ilay gofret tiako indrindra. Amin'ny vidiny 20 ariary sy 20 ariary. Gucci, tous les plaisirs de la vie. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Fa fiara fitateram-bahoaka miisa roa no nifandona tetsy amin'ny Arotodiky izay manoloana ny kianja Maki Andotapenaka ny hariva teo. Vokatry ny tandrevaky ny mpamily no Antony Loza ka 12 no naratra. Tsy nisy kosa ny ainana fohy fanadina Albertin Ramelarivo. Androany tokony tamin'ny 4 ora sy sasany nisehoana loza mpafamovizana tetsy amin'ny Arotodiky manoloana ny kianjan'ny Maki Andotapenaka. Fiara mpitatitr'olona zotra be mampitohy any Antananarivo sy Ambolitra Manjaka no nifandona tamin'ny zotra 194 mampitohy an-Dranomena sy Mozole no natonga ity loza ity. Potika tanteraka ireto fiara ireto. Olona 10 no naratra tamin'ity loza ity, tsy nisy kosa ny ainana fohy. Raha nifantatra fa tapahan'ny isatra tamin'ilay zotra be ary nifantatra tamin'ilay zotra 194 no natonga ny loza. Raha ny fitantarany ireo nanatry maso. Fahitako an'ilay aksidano zany dia ty tomobile ty avaria dia ohatrany tonga dia teo aloha zany reo fampitohaka teo reo tomobile reo dia vato nahitako anazy loha vato amin'ity tomobile ty satria tonga teo dia nanontany an'ilay chauffeur le olona hoe fa ahoana izy ato ozy izy nitenen'ilay chauffeur fa ahoana zoky dia hoe tapaka isatra ozy izy zay no navalin'io tompony mitondra ny tomobile io dia le naratra tao ny mivoaka dia zay namoaka an'ilay naratra tao dia teo amin'ny 12 tao angamba nisan'ilay naratra niaraka amin'ny zazakely dia noentina nisy taxi be any Ivato zany mitondra an'io nakany amin'ny hôpitaly Manarapenitra. Fanaovana tsiramina ny asa no miteraka ny loza amin'ny ankapobeny eto Antananarivo renivohitra. Fa eo ihany koa ny tsy fanajana ny mpandeha izay mandoha ny sarandalana. Ireo mpitatitra olona izay milalao ny an'ny mpandeha amin'ny fandehanana mafy. Andrasana araka izany ny fanaraha-maso entitra avy amin'ny tompony ndraiky mpanjakana, ny lehiben'ny kooperativa, ny mpitandro filaminana, manoloana ireny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fiara fitateram-bahoaka ireny. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity vahiny roa no raisitsika androany. Tsy izany fa ramatory Antsora Befity izay avy ao amin'ny Telma Madagasikara hitantsika amin'ny sary io amin'ny akanjo anaovany hoe Telma Madagasikara. Ny atao nilako ato kosa dia Andriamatoa Ravalson
Ambato zay tale artistika ny troupe Jeannette miarabanareo tonga tsoa eto amin'ny plateau ny Cool TV amin'ny alina ity arak'izay entsika zay hoe troupe Jeannette dia tontolo ny théâtre avy hatrany no ao antsatsika ao anatin'izany efa fantatsika koa sady efa nandalo teto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV fa hoe ankalazaina amin'ny ity taona ity fa 7 taona ny troupe Jeannette afaka lazaina zao misy kokoa hoe makasika an'izay fankalazana fa 7 taona zay. Ya miaraba ny any lalaina dia miaraba koa Andriantsoa dia miarabantsika zay mijery an'izao fandarana zao atao amin'ny télévision Cool TV. Raha mikasika ny hoe troupe Jeannette dia tsara ngamba tomboka amin'ny tantara fitina faran'izay fohy mikasika ny troupe Jeannette satria manamarika fa 7 taona ny troupe Jeannette zany zay amin'izao fotoana izao. Tamin'ny taona 720 Andrianaratianarivo Jeannette zany no nanangana niaraka tamin'ireo mpisehatra vitsivitsy ny atao hoe troupe Jeannette rehefa nanatona an'Andrianaratianarivo Jeannette sy Raketamanga ary mpisehatra hoe andao anangana an'izany hoe troupe Jeannette zany dia tafatsangana ny troupe Jeannette. Ka ny troupe Jeannette izay antsoina hoe troupe Jeannette andihany voalohany dia ireo troupe Jeannette izay niaraka tamin'ny Jeannette sy Andrianary Ratinarivo nanomboka tamin'ny taona 720 zany. Dia nisy koa zany tateoriana ny troupe Jeannette andihany faharoa izay tsy tao tsony zany Andrianary Ratinarivo efa notomandry dia Jeannette koa zany tsahatra tsy nisehatra tsy nirakatsehatra tsony satria izy ny tanany atao hoe anjara fototra na ny rôle principal vehivavy hatramin'izay tao amin'ireo tantara foronina izay lalaovin'ny troupe Jeannette ka rehefa nitsahatra Jeannette notomandry moa zany Ratinarivo dia nisy fampiofanana izay natao tao amin'ny troupe Jeannette sy ny troupe Jeannette vaovao dia teraka teo zany ny troupe Jeannette andihany faharoa tamin'ny taona 170 ny troupe Jeannette andihany fahatelo indray dia olona iray sisa novelona tamin'ny troupe Jeannette andihany voalohany dia i Mama Bako na Rabako Arso na Grégoire Rabako Arso zany no afantarana azy koa. Troupe Jeannette andihany fahatelo be indray dia ireo zany dia tsisy nahatratra le troupe Jeannette andihany voalohany tsony satria notomandry Mama Bako. Ka amin'izao fanamariana fa 7 taona ny troupe Jeannette zao ny teny filamatra no raisinay dia ny hoe troupe Jeannette mampitia hatrany ny théâtre malagasy ary anisan'ny tena voizinay amin'izay dia ny tanora indrindraindrindra ny tanora na mbola mianatra izy any amin'ny ambaratonga voalohany faharoa ary any amin'ny ambaratonga ambony na efa miasa izy fa hoe ny tanora no tena voizinay mba hity sy hankafy an'izany hoe théâtre malagasy zany ary zany ny antony fidiananay hoe ho tantara fisehatra iray ihany no ho lalaovina ao anatin'ny fanamarihana fa 7 taona dia anisan'ny tantara nampalaza ny troupe Jeannette ny hoe ny Vormelala ny soratan'ny Rosabeby ary Ravahany Hira n'Andrianary Ratinarivo. Ka io dia efa niseharina voalohany tany amin'ny Vandry fa ho seharina indray ao amin'ny Alliance Française n'Antananarivo amin'ny Alahady tolakandro manomboka amin'ny 3 ora. Ka eto dia tsy hainay ny tsy saotra ny orinasa Telma izay izy zany no tenena hoe nisan'ny mpanohana fototra amin'izao fankalazana ny fa 7 taona izao. Ka izay ny amin'ny akapobeany zany ny zavatra ho lalaovin'ny troupe Jeannette fa dia ny fitaomana anareo indrindraindrindra ny tanora fa eo ihany koa ny ray aman-dreny afaka hanatrika an'izany tantara izany ao amin'ny Alliance Française n'Antananarivo amin'ny Alahady fa 15 ny volana Aogositra izao amin'ny 3 ora. Ny tapakila moa zany araka ny efa rentsika dia misy ny tapakila izay amidy ao amin'ny Alliance Française n'Antananarivo dia misy ihany koa ny tapakila izay amidy ao an-tany mena ao akaiky ny BV ao ambanin'ny BV zany mahita ny afisy ny troupe Jeannette ianareo dia tonga dia miakatra amin'ny lalana io dia afaka trano io dia afaka mividy ny tapakila ary misy afisy ihany koa izay karakara ny Telma. Ao fa mianantsika anao fa tenena makasika an'izay hoe inona ndraikitra Telma sy ny fanampiana Telma makasika ny troupe Jeannette sy ny fanamariana ty fa 7 taona ny troupe Jeannette. Faly miaravantsika rehetra eto sy ianareo mpijery ny tokantrano any. Telma safidy mpinora malagasy dia mpanohana ofisialy ny troupe Jeannette izay mankalaza ny fa 7 taonany fisiny eto Madagasikara.
telma dia manohana ny fankalazana amin'ny alalan'ny fanampiana samihafa ireo mpikarakara sy amin'ny alalan'ny fanomezana loka maro samihafa n'ireo tanora izay mandray anjara amin'izany teatra malagasy izany. Azonareo atao ny manjifa ny tapakila amin'ny fampisehoana izay ho atao ny alahady fahadimy amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao, izany hoe alahady ho avy izao amin'ny alalan'ny M-vola, izany hoe vahaolana tsotra aingana sy azo antoka no atolotra ho anareo. Tsindrina ny dièse 111 étoile 6 étoile 1 dièse dia misy torolalina mazava tsara ao izay azonao mividy izay isana tapakila tianao amin'ny fampisehoana izay ho atao ao amin'ny Alliance Française Andavamamba ny alahady ho avy izao. Dia ny efa misy ny fikarakarana maromaro izay nataonay niaraka tamin'ny mpikarakara izay nividy ny tapakila tao amin'ny M-vola amin'ny alalan'ny M-vola dia maka ny tapakila amin'ny andro sy ny fampisehoana eo amin'ny Alliance Française Andavamamba amin'ny alahady ho avy izao. Misaotra tompoko. Ankasitrahanareo mivahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao mitondra fanazavana mahakasika an'izay hoe fanamariana ny fahasivifolo taona ny troupe Jeannette zay anonseho amin'ny alahady ho avy izao eny amin'ny Alliance Française Andavamamba. Misaotra anareo dia manantena ny fahatongavanareo hijery an'izany hoe teatra ny Voromelala izany izay nisoratan'i Rosa Beby Iran'Andrianaratianarivo ka hisehatra ny troupe Jeannette andehan'ny fahatelobe. Zay ny amin'ny fanahitana fahombiazana ny resaka fanatanjahantena teto amin'ny tany sy ny firenena tato ato izay indray ny ompanan'ny fanadihadiana ny rahan'ny agence capsule sy Cool TV FM Angelo Tolotanary. Araka ny hevitrao midika inona ny fahombiazana ny resaka fanatanjahantena teto amin'ny firenena tato ato. Izay indray no fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny Cool TV tamin'ny olona 700 20 taona no mihoatra ny 20 ka hatramin'ny 20 aogositra lasa teo. Raha ny valin'ny fanadihadiana 7 isanjaton'ireo olona nanontaniana no milaza fa manana herim-po hivoatra ny malagasy. 2 isanjaton'ireo olona nanontaniana kosa no namaly fa ohatra azo entana hanovana ny fomba fisaina ny malagasy ny fahombiazana amin'ny fanatanjahantena. Ary ny 20 isanjaton'ireo olona nanontaniana kosa no niteny fa tsy midika na inona na inona izany fahombiazana izany raha tsy manana finiavana hanova ny fomba fisainana ny malagasy. Efa tena niakatra avo dia avo ny lenta ny fanatanjahantena malagasy raha oharina amin'ny teo aloha raha ny fanazavana ireo olon-tsotra ireto. Tangotsika champion du monde. Kanina tsika tavakatra karina vao sambana nanao. JO tsika faharoa médaille. Take hoe mandroso ny sport Madagasikara hitantsika amin'ireny kanina ireny efa tafakatra kary zany hoe zava-dehibe zany. Dia ny amin'ny resaka pétanque koa efa io nafantaran'olona antsika hatrizay ero resaka pétanque dia antsika foana izay matetika titulaire. Tsy tonga ho azy nefa izany fambiazana izany fa teo niezaka nataon'ireo mpanao fanatanjahantena indrindra fa ny fanohana ny fitondram-panjakana ireo atleta malagasy raha ny hevitry ny mpampiofana eo anivon'ny Académie nationale de sport ity. Misy ireo rafitra zany hoe le cadre juridique efa mivoaka ny lalàna amin'izao fotoana izao zany misy le momban'ny statut an'ny athlète de haut niveau eto Madagasikara zany hoe efa manana fanantenana efa misy rafitra mijoro zany ahafahan'ireny athlète dia marisika akory zareo zany amin'izay. Hitantsika ireny tany amin'ny kanina ireny sao ohatra raha hitantsika anazy tsy tonga ho azy ireny vokatra ireny ao aloha zany le tany aloha fa misy ihany koa le motivation sy ny fandraisana tanany fanjakana satria hitantsika fa ny filoham-pirenena manokana mihitsy nisany nanao investissement na ataontsika hoe ny fijoroany ara-batana tany na ny fanomezan-tanana dia manome hery ho an'ny atleta rehetra ireny. Ratsaivona larana faharoa no nisan'ny Madagasikara andritra ny lalaon'ny nosy izay nitotosaina tatsy Maurice farany teo. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrana ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko.
Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La vache qui rit. Narainao teo ny vaovao miaraka amin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.